Miarabantsika rehetra ary manonona ny fiatanana ry zareo a. Salama shalom daholy. Be da be mihitsy nareo no ny omehy. Asa raha tadidinareo ilay définition an'ny hoe athéisme nataoko iny a. De à partir an'iny définition iny be da be mihitsy nareo no tena hoe nandrabirabo zany. Tsy manino izay satria ny fomba nitondrako an'ilay faneho-kevitra izay avy taty amiko a dia définition tsy mbola fandren'ny olona, tsy mbola fahen'ny olona. Important be zay a. De raha fitiniko vetivety fohifohy ilay vidéo de hoe ny athéisme dia latabatra, plastika, karazam-biby isan-karazany a izay mandeha par instinct tsy mino ary nafohitra tao anatin'izay ilay tsy finoana. De izay no nahatonga an'ilay fandrabirabiana sy zavatra ohatran'izany. Androany aho zany dia anampy amintsika indray a fanampim-panazavana ny amin'izay définition an'ny hoe tsy mpino religion athéisme izay. Ny mahavoan'ny olona mantsy a dia rehefa tsy ilay définition napetraky ny dictionnaire, tsy napetraky ny norme internationale, tsy ao anatin'ny Wikipédia, tsy ao anaty Google de adaly ianao zay ozy ny olona mitapy ianao. Fa izay zavatra izay a dia maneho an' Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy a rehefa nitondra ny mofinaina avy any an-danitra izy nilaza tamin'ny mpianatra sy ny pharisien tamin'izany vanim-potoana izany hoe izao ny mofo avy any an-danitra de adaly ty ozy ny olona, mitapy ty ozy ny olona sy ny sisa rehetra, fandrabirabiana isan-karazany. Za raha manao an'ity pub sy vidéo ty a dia tsy milaza ny tenako akory hoe izany Jesosy Kristy fa kosa afaka manambara aminao fa Kristy a dia velona ato anatiko. Important bien ihany koa zay passage izay. Ary azadino fa ny baiboly dia mampianatra ny amin'ny hoe manahafa ay ianareo ozy Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra tahaka ny anahafa koa any raitsoto Yahweh Elohim. Athéisme, définition de plus zany no zaraiko amintsika androany hoe inona marina moa ity resaka hoe tsy mpino athée religion athéisme ity. Andraony azy zany dia anampy fanazavana sy définition antsika fa ireo rehetra piditra fiangonana kanefa tsy manao pratika, averiko tsara hoe ireo rehetra piditra fiangonana kanefa tsy manao pratika ny voasoratra ao anatin'ny soratra masina, tsy miaina izany, be da be ny zavatra takin'ny soratra masina amintsika tokony ho fiainantsika dia athée daholo. Averiko farany hoe ireo rehetra piditra fiangonana kanefa tsy miaina izay voasoratra ara-baiboly sy takin'ny soratra masina ho fiainantsika, ho fanehoana marimarina fa Kristy velona ao anatintsika dia athée daholo. Ka ny zavatra misy izany à partir an'izay définition nozaraiko izay indray a dia possible be da be mihitsy ny olona no katolika izy fa athée, be da be ny olona no ho FLM izy fa athée, be da be ny olona no ho sabatista na FM foi izy fa athée, be da be ny olona no sy ny sisa rehetra remary efi Minersa Chapelle na ihany koa karazam-piangonana zandriny isan-karazany na zokony araky ny dénomination mahafiangonana an'ilay fiangonana fa athée daholo reny olona reny satria tsy miaina, tsy manao pratika an'ilay voasoratra amin'ny soratra masina. Ahoana ny afantaranao an'izay? Ahoana ny famarina an'izay? Ny famarina an'izay dia tsotra be ihany a, vokatra ny fanahy. Rehefa tsy hita eo amin'ilay olona ny vokatra ny fanahy, averiko tsara hoe rehefa tsy fiainan'ilay olona tsy hita eo amin'ilay mpino ilay vokatra ny fanahy
io mantsy tsy azo ny satana angalarina miresaka ministera sy miresaka fanomezam-pahasoavana sy notrany zany a dia mbola vitany satana no manao plagy any zany fa nivokatry ny fanahy satria ila hoe vokatry ny fanahy dia lay hazonaina Jesosy Kristy mihitsy a no branche arbre mampiaina an'ilay mpino a de mamo satria eo lay mpino a dia ratsakazo ratsam-batany Kristy de mamono an'ilay vokatry ny fanahy ilay mpino izay no indisy a fa tsy atea ilay mpino ka tsy adala akory ny soratra masina miteny fa hoe be da be mihitsy ny olona no ho very be da be ny olona no ho very tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina satria ny ankamaroan'ny mpino a dia ate daholo a izany hoe raha voarainao lay fanazavana dia ate tsy mpino miditra fiangonana par curiosité na zavatra ohatran'izany fotsiny ihany a satria tsy manao pratika ny voasoratra ao amin'ny soratra masina veriko farany hoe ny ankamaroan'ny olona am'izao a dia ate daholo ny ankamaroan'ny religion misy am'izao a de olona ate daholo eny a satria tsy manao pratika ny voasoratra ao amin'ny soratra masina zay indray ny azo am'zaraina androany a tianao Jesosy veloma raha lasy ranabavy